Omaly kosa no fanombohan'ny fanaovan'ny candidat filoham-pirenena Sonisy ny Dina-Pihavanana. Nitondra ny heviny moa ny minisitra misana fifandraisana amin'ny andrim-panjakana mahakasika an'io. Zava-dehibe io ny minisitra misana fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ny fisian'ny Dina-Pihavanana izay natomboka omaly ny fanaovan'ny candidat Sony azy. No maria ny tipikambana ao anatin'ny gouvernement ity anefa fa tsy ny candidat ihany fa ny andrim-panjakana rehetra no manana andraikitra amin'ny fametrahana fitoniana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Rehefa efa taona mahery ny krizy dia efa tsy atanty nizany krizy zany fony ny malagasa ka efa atao amin'ny teny frantsay efa au bord ny acceptabilité ny situation zany Madagasikara amin'izao. Ka noho izany tombosoa ambony ny firenena ny elasika amin'ny krizy avy amin'ny alalan'ny fifidianana. Dia ka noho izany dia natao ny FFM iny fanaovana sonia iny mba apisy fitoniana amin'ireo samby candidat aloha mba ampizotra soamasara ny fifidianana. Mazava ho azy fa araky ny tenenina teo dia tsy ny candidat rery ny tompony andraikitra amin'izany fitonina zany fa ao ihany koa ny andrim-panjakana rehetra, ao ny gouvernement, ao ny CES, ao ny CNIT zay tokony hiaraka nombon-kevitra nombonantoka amin'ireo candidat reo. No mariny minisitra misana ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana fa mitohy ny fanaovana ny Sony Dina-Pihavanana mikasika ny fanentanana ny olona amin'ny fampiasana ny bileta tokana amin'ny fifidianana dia nilaza ny minisitra misana fifandraisana amin'ny andrim-panjakana fa ilaina ny fifandraisana andraikitra ny rehetra. Efa manomboka ny fandotana zany bulletin unique izay efa manomboka ihany koa ny fanadotana ny bulletin unique ho an'ny fanazavana ho atao any besin'ny maralohany fifidianana zany le spécimen zany. Dikan'izay dia atoato senity moa no manana an'le programme amin'io izy dia tsy maintsy hozaraina amin'ireo société civile, amin'ireo candidat zay tokony efa hikarakara an'izay hoe fanorona amin'ny vahoaka malagasy hoe zao ny fampiasana ny bulletin unique. Ity bulletin unique ity dia avy lazaina hoe zava-dehibe tokoa amin'ny fifidianana satria teo aloha dia rehefa samby manana ny bulletin daholo aby ny rehetra dia fototra amin'ny tsy mahalavorary ny fifidianana zay satria misy natao hoe candidat-mpanjakana dia ny candidat-mpanjakana ihany no manana bulletin any amin'ny bureau de vote fa ny sisa dia rarana, ny sisa dia sakanana fa amin'indray mitoraka ity kosa dia tsy misy an'izany rarana sy misy an'izay sakanana zay satria samy miaraka daholo mirehetra. Ka noho izany dia zava-dehibe no amin'itindray mitoraka ity dia engany homailo daholo ny rehetra indrindra fa ny candidat solotenan'ny candidat mijery akaiky ny vokatry le fifidianana. Ny fanitsana ny fifidianana, fanitsana ny voka-pifidianana ary indrindra ny findesana le urne transparente miaraka amin'le vokatra, miaraka amin'ny procès verbal any amin'ny toerana zay tena hoe verina fa hoe tsy tany amin'ny district zany mba misy ny toerana ahafahana aminao ny décompte. Zava-dehibe zay dia eto zany dia efa miteny amin'ny rehetra tsy maintsy ataotsika no apalavorary dia fifidianana ity mba tsy hisy ny osika. Ka raha misy osika anoany dia arak'le voalaza omaly dia samia miteny an'izay osika zay ary mandray andraikitra avy hatrany ny tompony andraikitra rehetra mba hanasa azy. Arak'izany
dia miantso amin'ny tokony andraisan'ny rehetra andraikitra amin'ny fandavarariana fifidianana ny minisitra.